Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ianao no mpitahy, ianao no mpiaro, ianao no mpamonjy anay. Misaotra ny amin'ny faharinao Andriamanitra izay mbola hamarinanao isanandro isanandro ka mahatonga anay ho voary vaovao ihany koa noho ny asanao Andriamanitra. Isaorana ianao satria vaovao isa-maraina ny famindramponao, ary ankehitriny zany mbola entinao mampijoro anay ihany koa amin'ity andro an'ity, mahatsiaro ny fahatsaranao Andriamanitra ny fitantananao, ny fiainan'ny fiangonana, fa indrindra tsy saharonay manokana amin'ny teny io ty ny fitantananao ny vahoaka malagasy rehetra, ny tompon'andraikitra ary ny tokantrano tsirairay avy. Isaorana ianao Andriamanitra izay mbola manome anay fotoana, nanome anay ny fanahinao masina ny asa taminay, tsy namela anay hipetrapetraka fa mahatonga anay ho eto amin'izao tranonao izao. Isaorana ianao ry Tompo Andriamanitray ny amin'ny finoana izay mbola aorinao aty anatinay tsirairay avy, satria asanao Andriamanitra izany fahefanao zany, ka zany no hanatonanay anao ankehitriny. Maniry izay ry Tompo Andriamanitray mba atsapahanay ny voninahitrao, iainanay fiainana araka izany voninahitrao Andriamanitra izany. Misaotra ary ankehitriny izay dia manavao sahady ny fanoloran-tenanay, koa ny feonay entinay mideranao, ny andronay rehetra entinay manoanao, ary ny hevitray dia irina indrindra ny ankalazananao Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Koa ny fanahinao masina hiasa aminay tsirairay avy, mba hiasa mahery aminay ny teninao, ary ho voky ny soa avy amin'ny tranonao masina izahay tsirairay avy izay tonga eto. Atreo feno ary Tompo Andriamanitra ny fotoana rehetra, arovy ihany koa izahay ny tenanay, ny fitaovana, ny toerana izay hiangonanay, mba niherinao Andriamanitra trany no aminay tsirairay avy. Tonononay ny vavakay amin'ny anaranao Jesoa, ilay fanampihombona anay amin'ny vavaka manao hoe: Rainay ao izay ny an-danitra, mba masinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny anina saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay fakapanahy, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Mazoto toerana ianareo ry havana. Hira fahavalo amby fitopolo amby zato, ny andiny voalohany sy ny fahatelo, iraintsika melohan'ny rosotsika amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra. Sokafy ny baibolintsika ry havana fa hiaraka amaky sy hainy tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Ho vakiantsika manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra ary atsahatra antsika amin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tantara faharoa toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andinin'ny fahefatra hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo.
rehefa saminy aranahita dia izaho amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aby nijory teo any tendrombohitra Zemarema izay any amin'ny taniny avoan'ny Efraima, ka nanao hoe miano ahy ry Jeroboama sy Israely rehetra. Moa tsy tokony fantatrareo va fa nomeny Jehovah Andriamanitra Israely ho an'i Davida mandrakizay ny fanjakan'ny Israely dia ho azy sy ny taranany amin'ny fanekena nasiantsira. Nefa kosa Jeroboama zanaky Nebata, mpanompony Solomona zanaky Davida, nitsangana ka niodana tamin'ny tompony. Ary koa nisy olom-poana tena ratsy fanahy niangona tao aminy ka nampahery ny tenany hanohitra andreo Rehoboama zanaky Solomona raha mbola zaza sy tanora fanahy izy ka tsy natoetra azy. Ary ankehitriny ianareo mikasa hanohitra ny fanjakan'i Jehovah izay eo an-tanany taranaky Davida, ary ianareo dia maro be sady misy omby-lahy kely volamena ao aminareo izay nataon'i Jeroboama ho andriamanitrareo. Tsy efa noroahinareo va ny mpisoron'i Jehovah dia ny taranaky Roma sy Levita, ka nanendry ny mpisorona ho anareo tahaka ny fanaon'ny firenena amin'ny tany hafa ianareo, ka nazovo no mitondra vantotr'omby-lahy sy ondry-lahy 7 anokanana ny tenany, dia izy no tonga mpisorona amin'ireo tsy andriamanitra. Fa ny aminay kosa dia Jehovah no andriamanitray, ka tsy mafoy azy izahay. Ary ny mpisorona izay nanao ny fanompoam-pivavahana ho an'i Jehovah dia taranaky Roma sy Levita, koa nanao ny raharaany. Ary nandoro ny fanatitra hodorana sy ditika azomanitra ho amin'i Jehovah isa maraina isan-kariva izy. Ary ny mofo aseho koa alalany eo amin'ny latabatra tsara, ary ny jiro koa mampirehatra isan-kariva ao amin'ny fanaovan-jiro volamena sy lelafo fanaovan-jiro. Ary izahay mitandrina izay nasain'i Jehovah Andriamanitray ho tandremana, ary ianareo kosa nahafoy azy. Ary indro atao aminay ny Andriamanitra ho mpitarika anay sy ny mpisorona sy ny trompetra avo faneno ho tsofina mafy hamelezana anareo ry zanak'Israely io, aza miady amin'i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, fa tsy ambinina ianareo. Fa nasain'i Jeroboama nampirimina ny fandehan'ny otrika mba ho tonga ao aorianany, ka izy teo alohan'ny Joda, ary ny otrika teo ivohony. Ary noho nitodika ny Joda, ka indreo teo anoloany sy teo aorianany ny fahavalo, dia nitaraina tamin'i Jehovah izy. Ary ny mpisorona nitsoka ny trompetra, dia nioby ny lehilahy amin'ny Joda. Ary raha nioby izy, Andriamanitra dia namely an'i Jeroboama sy Israely rehetra teo anoloan'ny Abia sy Joda. Ary ny zanak'Israely nandositra ny ala teo nanoloan'ny Joda, ary ny Andriamanitra nanolotra azy ho eo an-tanany, ka nahafatesana ny Abia sy ny vahoakany be dia be. Ary nampatrapatra ny fatin'ny Israely dia ny lehilahy 10 mihetsy voafintiny. Toy izany nampietreny ny zanak'Israely fa izay. Ary ny taranak'i Joda no nahery satria niankina tamin'ny Jehovah Andriamanitry ny razany izy. Amen. Mbola ho toy izy antsika ny famakiana ny tenin'ny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Efesianina 2:2, ny 15-20.
ka hatramin'ny 7:20. Efesianina 1:1 nandininy 15 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita izany dia izao mamaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izao koa rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Kristy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra dia tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy Tompontsika ray mivoninahitra ho anareo ny fanahy ny fahendrena sy ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba ampahiratany ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina, ary ny fiorahan'ny alehiben'ny heriny ho antsika izay mino araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty sy ny nampitoerana azy eo amin'ny tanany ankavanana ny an-danitra ambony lavitra noho ny fanampahana rehetra sy ny fahefana sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra izay tononona tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny ho avy koa, dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin'ny tongony izy ka nanao azy lohan'ny mpanapaka ny zavatra rehetra ho an'ny fiangonana izay tenany dia ny fahafenoany izay mameno izao zavatra rehetra izao amin'ny rehetra. Aoka isika hisangana hitsenan'ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio 7:20 andininy 15 ka faranana hatramin'ny 20. Matio 7:20 ny andininy 15 ka hatratra amin'ny andininy 20. Rehefa hita dia izao ny hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina ny Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona anjodia andositra ho any tendrombohitra, ary izay ao tampotrano aoka tsy hidina haka ny ao an-tranony, ary izay any an-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lambany, ary lozan'ny bevoka sy ny mpampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavay ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no andosiranareo. Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa no afoezana izany andro izany dia tsy nisy nofo ho vonjena, fa noho ny olom-boafidy dia ho afoezana izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary Kristy, aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahiny. Indro voalazako aminareo raha teo izany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any an'efitra izy, aza mankany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino. Fa tahaka ny elatra avy any an-tsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany ny fiaviany zanak'olona. Fa izay tiran'ny faty dia any no iangonan'ny voromahery. Amen. Ray masina manamasinana fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mbola araka ivavaka. Misaotra Tompo satria meno indray izany tiany izany izay voavaky taminay teo. Misaotra satria amin'izany tiany izany indray no angalana anatra ao anay ankehitriny. Ka mangataka aminao izay tonga eto amin'ny fotoana mamy izay nona ny teninao. Andraisanay anatra sy fampianarana entina ampitomboana ny fanahinay. Ka mangataka aminao izay aoka ny fiangonana tsirairay dia mba ho tonga peny mpakatony teninao, ary indrindra fa hiletika eo am-ponay izany ka hamoha zato eny.
Ny mpanomponao izay tondra ny avatra kosa tompo dia alohavy ny fanahinao masina anie. Kaoka izay sitraka ao izay tianao ambara aminay amin'ity anio ity no voalazan'ny vavany. Dia aminarinao masina indrindra nanaovana izany vavaka izany. Sotra raha io. Amen. Amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana mba amin'ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Matio 4:20 niresaka ny boky apokaliptika isika. Ity Matio 4:20 ity dia apokalipsian'ny Matio. Anisy atao hoe apokalipsian'ny sinoptika izy io. Milaza ady, milaza farandro, milaza ny herin'ny ratsy, nefa maneho ny fahefan'Andriamanitra. Ny Matio 4:20 dia valin'ny fanontanian'ny mpianatra hoe jerena tsara ny tempoly. Hoy Jesosy tsy avela hisy vato fanongoa eo ka tsy ho rava. Milaza ny amin'ny faravan'i Jerusalema ny tempoly ary ny andro farany izy io. Ny faravan'i Jerusalema dia tamindindony faravan'ny andro farany. Misy zavatra roa sosona zany ao. Misy ny faravan'i Jerusalema, misy kosa ny zavatra hitranga alohan'ny fiavian'i Kristy. Ny fangaro ireo zavatra anankiroa ireo. Asenao ny herin'ny ratsy, ny loza samihafa, nefa manome toky izy fa tsy maintsy mandresy ny mpino. Ary izay ny tena maha-apokaliptika azy. Tsy maintsy misy ny fandresen'Andriamanitra na dia mahery ary ny ratsy. Rehefa mampanjaka ny fahefany ny Tompo, mamonjy ny olom-boafidiny izy, mamonjy izy. Ary izay ny zava-dehibe. Zany mahatonga hoe azy miteny hoe raha tsy nafoezina izany andro izany dia tsy misy nofo vonjena fa noho ny amin'ny olom-boafidy dia no afoezina izany andro izany. Milaza ny faharavan'i Jerusalema eo. Mamonjy ny olom-boafidy n'Andriamanitra ho anatrehan'ny loza maro samihafa. Dia vakitsika ny 9:20 hatramin'ny 9:20. 9:20 hatramin'ny 9:20 milaza ny zavatra iseho amin'ny Jerusalema. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe koa raha hitanareo fa mitsangana amin'izay fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazain'i Daniela mpaminany, aoka isaina izay mamaky izany, dia aoka izay olona any Jodia andositra ny tendrombohitra, ary izay ao an-tapotrano aoka tsy hidina haka amin'ny tohatra, ary izay anan-tsaha aoka tsy hiverina haka ny lamba. Rehefa mitsangana ny fahavetavetan'ny fandravana hozy izy, io le zavatra nentiny Titosy handravanan'i Jerusalema
natsangany teo ampitany Jerusalema ny fitaovam-piadiana maro samihafa tamin'izany fotoana izany, fanipazana vato lehibe sy ny sisa, karazana tohatra amin'ny isan-karazany, ny lohan'ondry vy izay famakina vavahady. Nefa tonga ireo fitaovanareo izay natao hoe fahavetavetan'ny fandravahana eto, dia nanoro hevitra i Jesosy. Inareo raha sendra mankany Jodia izy mamdosira malaky, raha ambony tapotrano aza midina tsony, misitria ambony ao, ny anan-tsaza miverina. Ity zavatra tenen'i Jesosy ity dia tonga rehefa teo amin'ny 30 taona taorinany tenenany azy. Tamin'ny taona 70 naharavany Jerusalema, nahatongavany Generaly Titus andrava azy. 2 taona zany fahirano, nanomboka tamin'ny 20 hatramin'ny 70 nanao fahirano tao ivelany tao Titus. Ka io le tenen'i Jesosy hoe fahavetavetan'ny fandravana. Raha vao mitsanganao izy tsy afaka tsony nareo ndray mitorika ty fa mahaiza mandositra. Zay le Andriamanitra zany manome lalana ny olona andosirary zao viavana. Ny ankamaroan'ny kristianina dia nahatsiaro ny teny io, araka ny fitantaran'i Josefis dia maro tokotra ny jiosy nandositra rehefa tena nametraka fitaovam-piadiana teo Titus. Satria manko rehefa nametraka fitaovam-piadiana teo izy vonona tsara nody aloha izy, nakavatsy. Dia ny olona nieritreritra hoe nilefa izy, nieritreritra hoe kivy izy. Izy tsy kivy fa io le fotoana nomen'Andriamanitra andosirany manan-tsaina, izay nahatsiaro saina zany nandositra daholo. Fa ny marobe adala rehetra nijanona tao, zay ny zava-nisy. Na ny lambanao a Kristy aza verenina tsony fa mandosira, fa io fotoana kely mody ny ala teo Titus io io zany le fotoana andosirana. Io zany amin'ny fiainana zany dia misy an'io iriky foana petrak'Andriamanitra rehefa tena sahirana ianao, rehefa tena miady saina ianao. Fa matetika tsika zany tsy mahatsikaritra aiza no misy an'io fotoana io amin'ny fiainanao. Dia misy fotoana foana petrak'Andriamanitra sy lalana ahafahanao miala amin'ny fahasahirananao amin'ny loza manjoanao. Mbola miteny momba ny famonjena ny olom-boafidy amin'ny Tompo, 7:20 sy ny 2 hatramin'ny 2:20 vakitsika. Ary lozan'ny bevoka sy ny mampinoana amin'ireo andro ireo, fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na amin'ny sabata nandosiranareo, fa dia isy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy toa azy hatr'izay ny andohany zao tontolo zao, ka mandraka ankehitriny sady sisy intsony, ary raha tsy efa nafoezina zany andro zany dia tsy nisy nofovonjena, fa noho ny amin'ny olom-boafidy dia no afoezina izany. Natao hoe olom-boafidy eto le kristianina vitsy anisa vao manomboka tamin'izany fotoana izany. Jesosy efa tsy teo tsony sy re jiosy tena mbola nipetraka tsara amin'ny fanompoana n'Andriamanitra Jehova. Nisy olombitsy zany afaka nandositra zany tsy tratry ny ady tao. Ireo no arovan'Andriamanitra. Lozan'ny bevoka sy ny mampinono tamin'izany fotoana, ary tena zava-doza satria io ny resahana tamin'ny ray mandeha hoe efa tapitra ny sakafo tao Jerusalema, ka zay efa madidy eo teraka zany dia efa misy miaramila miandro eo, aka le zavatra mivoaka ao zany mba atao sakafo ny miaramila. Niahatra zany na placenta zay lazainareo azy, dia atao sakafo ny miaramila tamin'izany. Tapitra koa ny hoditra teo an-tanàna, fa tsy hoe koa le malagasy nihinana kapa hoditra, fa ny jiosy ny hinana koa tamin'izany. Satria ny hoditra reny andrahoana dia mivadika hena ihany, rehefa ela ny ela iketrehana azy, ny fehin-kibo rehetra atao sy ny sisa nandrahoana. Dia tsy vitan'izany fa tsy isy koa ny rano, milahatra koa ny vehivavy mampinono. Atao inona? Mampinono le miaramila, satria zareo ny miady fa tsy anao. Io ne rehefa tany miady dia zava-doza, misy foana ny magoya de guerre na ny bavura zany misy foana io, ninina teneninao, tsy manao anjamina fa reny lehibe na aminy na fatrapanajany zon'olombelona azy. Rehefa misy ala-guerre comme ala-guerre, ary zay ny zavatra nitranga teo teny tamin'ny androny faravany Jerusalema, ary misy boky anankiray mihitsy nirakitra zany tantara zany, tsy ray moa fa maromaro. Anisan'izany Flavien Joseph amin'ny tantaran'izany hoe tena nisy tokoatran'izany. Rehefa tena tsisy hohaniny ianao le lafina ny sabatra satria mangatsiatsiaka izy iny, dia mieritreretra hoe mihinan-kanina.
zomba tratra ny famaizan'Andriamanitra. Mivavaha ianareo mba tsy amiririna nandosirana satria amin'ny atsika mamanala tsy amin'ny andro sabata. Maninona moa zany? Satria ny jiosy amin'ny lalàna jiosy tsy mahazo mandeha moatra ny 2 kilometatra rehefa sabata, ka tsy mahazo mandositra zany ianao dia maty eo. Zay no dikany mivavaha mba tsy amin'ny ririnina na ao amin'ny sabata nandosiranareo. Fa misy fahoriana tsy nisy takan'izany anjoanareo. Valiny tsy nandraisana amin'ny Tompo io, valiny zareo tsy nandray an' Jesosy Kristy io. Ary sariny le nitenenina androany Jesosy ny olona tao amin'ny tempoly hoe raha vao ty tempoly ty dia atsangako amin'ny ateloly, mbola ho rava zany le tempoly. Ary zay le Andriamanitra mamonjy ny olo. Tanatin'izany rehetra zany Andriamanitra mbola miteny hoe nohony amin'ny olom-boafidy dia nafoezina zany mba asaina mandositra izy, satria olom-boafidy izy. Ianao koa olom-boafidin'Andriamanitra, afaka mandositra ny zavatra rehetra mety hamatopatotra anao amin'ity zao tontolo zao ity, satria ny Tompo mombanao. Amin'ny fahefany, ny fahefan'Andriamanitra nanavaka hoe reto ny vonoina, reto ny tsy vonoina. Mivavaha ozy izy mba tsy hamorinany amin'ny sabata no andosiranareo. Miandro vavaka aminao ny Tompo amin'izany rehetra izany. Ary zany no nampiavaka ny Abisy Jeroboama amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa zany raha naditra i Solomona zany nisy fotoana nampaditra azy dia hozy Andriamanitra hoe hivaky roa fanjaka aminy rehefa maty ianao fa tsy amin'ny andronao. Rehefa nivaky roa ny fanjakana, ny ray atao hoe fanjakana varatra, misy any Samaria renivony, firenen'ny Israely no anarany, 12 ny isan'ny zareo. Fa misy ny firenena atsimo zay Joda, Jerusalema ny renivony, olona firenena roa zareo. Ny anankiray be deaibe, dia ny fandrafy dia ny ady. Ity mpanjaka bia ty tao amin'ny Joda nanompo Andriamanitra tsara izy, nananatra izy alohan'ny ady, narenga eo izy tsy vitany nanonga mpanjakana, nampivaky roa le fanjakana. Fa nareo koa zany nanompo sampinareo, misy ombola volamena ao aminareo ao. Satria Jeroboama zany nietrehitra hoe raha vao mankamy Joda zareo mandeha mivavaka dia iverina any reo, tsy alao sarahana mihitsy alao tsika anao Andriamanitra hafa. Tantara faharoa 7:9 vakitsika. Ary ankehitriny ianareo nikasa nohitra ny fanjakan'i Jehova zay ao an-tanany taranaka Davida. Ary ianareo dia marobe sady misy mbola kely volamena ao aminareo zay nataon'i Jeroboamo Andriamanitra reo. Ianareo nanompo sampy. Ny fahadisoana voalohany izy nanonga mpanjakana, ny faharoa nanompo sampy, ny fahatelo ny roandro reto zareo mipisorona sady mitorotoro teny eo. Hitantsika minomboka 5 zany. Ny roandro zareo ny mpisorona rehetra, namorona mpisorona vaovao zareo tsopotsoponina fotsiny amin'ny Andriamanitra tsy izy. Fa zay izy aby mbola tena mitan'Andriamanitra, mbola tena mpisorona ao aminay ao, olom-boa ositra ny aminay ao, mampirehitra amin'ny jiro ao, manao ny asa fisoronanao. Fiainanareo io zavatra hafa, nareo aza miady amin'ny Andriamanitra fa tsy ambinina, mbola mananitra ihany izy. Amin'ny 2:20 indray ny vakitsika. Ary indro ato aminay Andriamanitra, ho mpitarika anay. Ary ny mpisorony sy ny trompetra ny avo faneny ho tsofina mafy amelezina anareo. Ry zanak'Israely io, aza miady amin'ny Jehova Andriamanitra ny razanareo, fa tsy ambininy anareo. Mbola miteneniny anareo tsy ambininy, fa nareo manompo Andriamanitra hafa tsy ambininy anareo. Rehefa niady zareo marobe le Israely avaratra, dia latsaka ampovoany le Joda ao atsimo. Saingy ny zavatra nagaga, rehefa nitsofina ny trompetra dia nangovotra ny lohalika le fahavalo dia niraisi-potsiny zareo marobe ireo. Anetsiny 5 hetsiny maty teo izy. Izay zany sary ny fiainana hoe rehefa harinao Andriamanitra, ilaozanao Andriamanitra, ialanao koa ny mpanompon'Andriamanitra. Zay manko zao, fa leo anay mahita an'io, fa aloha zay amorona fiangonana ho anay, amorona pastera ho anay, pastera tsompotsoponina amin'ny vodilozika rehetra tsy fantatra ao zay niaviana io dia mankany ianao.
ary zay nataony Jeroboama jere tsara fa zay nataony amin'ny andininy 7 io tsy efa noroanareo va ny mpisorony Jehova ny taranaki Arona sy ny Levita ka nanendry mpisorona ho anareo tahaka nataony firena amin'ny tany hafa nareo ka nazovy mitondra vaton'ombola sy ondry 7 anokanana ny tenany dia izy ny tonga mpisorona amin'ireo tsy Andriamanitra. Milentika kely 3 volana sy takan'izany any Afrika Atsimo dia mivoaka avy aminy dia pastera sy bisopy avokoa dia mankanonareo mankaminy olona tsy ombanareo amin'izany Andriamanitra hoy aby ary zany ny fanaony olona tenitendrena fahatany apetrapetraka fahatany tahaka nyreto mpisorony Jeroboama reto mandoa ekôla azy dia lasa pastera amin'ny lehilehibeny io dia zay ny zavatra mitranga aminy ary zay le hoe ao anatin'izany rehetra zany nanavotan'Andriamanitra Andriabia satria ny amindaminy efa niala tamin'Andriamanitra na vitsy anisa ary Riabia dia navotan'Andriamanitra zareo. Fahaverenantsika le Matia 7:20 teo rehefa mampiatra ny fahefany ny Andriamanitra dia mamonjy ny olom-boafity na manahoana na manao na betsaka ny fahavalo ny habe ny zavatra rehetanao ny amafiny ny tsy takatry ny sainao tsony ny anomboana mahana ny olanao ananaranao ny ankonanao sy ny manodidina eo Andriamanitra ny miditra satria olom-boafidy ianao. Fa ny zavatra faharoa dia izao mampitandrina amin'ny fiavian'i Kristy Andriamanitra rehefa maneho ny fahefany mampitandrina izy amin'ny fiavian'i Kristy amin'ny toetrandro iainantsika. Matia 7:20 andininy 7:20 hatramin'ny 7:20 andininy 7:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika. Ko raha misy manao amina hoe indro aty Kristy na indro aza mino nareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsanga ka ny famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao na dia olom-boafidy aza dia ho fitana indro voalazako aminareo ateo zany. Ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro ananefitra izy aza mankaminy anareo izy aza mino nareo fa tahaka ny ilatra vanantsinana dia ho hitanandrefana toy izany koa ny fiavian'ny zanak'olona fa izay toeran'ny faty dia any koa ny angonan'ny zoro mahery. Amen. Fiavian'i Kristy ary ny olona tsy tonga saina foana fa efa 2 taona lasa ny torinan'izany isy olona hiteny hoe iry Kristy aty izy aty aminay ahoana ozy izy aza mino ianareo ao aminareo ao tsisy Kristy fa aty aminay dia iny tokoatra ny famankaminy olona sasany moteny efa zany reny Kristy zao zany efa tsaratsara ery dia mankaminy koa ny olona mankaminy koa ny olona efa impirimpiry io zany sainina efa namndeha tamin'ny taona 70 na rahavany Jerusalema io 20 nisy olona mitony tena Kristy tao voalazany mpahitatara koa zany dia nanaraka azy ny olona atsika tsy maintsy mandresy fa zany ilay Kristy efa tonga eto kanjo resy aminy zareo taorinan'ny Kristy nisy atao hoe Barkoba zay zanaky ny kintona midikan'izany nitarika olona maro koa nanaraka azy ny Jiosy maty koa. Nisy anankiray koa avy any Egypte aminy avy any Egypte izy fa Jodasy avy any Egypte fa Israely aminy nitarika amin'ny olona koa za Kristy izany zavatra efa fanao hatr'izay tamin'ny première guerre nisy olona miteny hoe faharandro première guerre mitonga deuxième guerre nisy nataona 2000 misy manonona foana io fa tandremo ozy izy fa misy Kristy sy mpaminany sandoka any fahagagana raha fitiavana fahagagana ny findrahanao fiangonana any ianao ny raisina aminy satria misy foana io misy famitana avolenta misy foana io na ny mpiny mafana foara voafitika satria te hita fahagagana tafahoatra le problème tsy miva ety amin'ny tany io rehefa misy mahavany dia any misy Andriamanitra zay le izy any misy Andriamanitra izy moa tsy anaovan'ny olona hoe misy le fiaran'le téléguidé iny tanao fa hiditra anaty fiara io Kristy fa jereo izy dia
pian'le télécommande dia mikisika le fiara ozy ny la Kristy marina tonga ao teto Madagasikara ny isan'izany a zay ny manjoanao rehefa tsy misaina zany ny manjoany olona zay ny manjoany olona rehefa tratran'izany ka raha vahaolana aty amin'ny taminy tadiavinao misy be dia be manome an'izany dia hifindra fiangonana foana ianao isaky ny manana problème rehefa tsy voavaha ato voavaha ary dia rehefa ary indray tsy voavaha ary dia mifindra atsindray ary misy projet maro be koa ataony manam-pahaizana tsy ny mpanao tsy ny mpitondra fiangonana hafahafa ihany ina manao an'io fa misy projet zay misy anarana maro izy io miainga amin'ny fanambarana ny hitany zalahy zany fa tsy ho resy mihitsy ny fiangonana satria Jesosy fa miteny tsy misy maresy fiangonana izy ny fiangonana matanjaka indrindra efa isainy zalahy hoe farafaratsiny ny kristianina ny rahalahy silamo dia ny rahalahy bodista reny matanjaka indrindra sy maro anisy aloha andeha tambatra ireo dia efa misy fiangonana any Dubai zany ho an'ireo amin'ny toerana vaventy rehetra ho asiny le projet zany satria ny firenena rehetra mitodika metraka zavatra aminy efa misy an'le fiangonana ngeza be amin'izany ho atambatra ao dia efa vita ny solotsaina ny sarin'ireo telo ireo sarin'ny Kristia sarin'ny Bouddha dia sarin'ny Mohamady ny tambatra dia manome sary anankiray efa vitan'zareo le projet fa hitena vary an-danitra ireo olona anankitelo ireo amin'ny alalan'ny karazana hologramme hoe mitambara amin'izay zareo fa zay reto fa hitambatra zay natao hoe telo zay iray efa misy zany projet zany dia rehefa amin'ny fotoanany zanakareo samin'iza no ahatongavan'izany fa misy zany ny andro fitara le fiangonana efa mizotra mankany efa manambatra ny tsikelikely zareo zay le famitana misy foana amin'ny lafiny siantifika dia misy koa moa le mpamitaka amin'ny fiangonana be dia be efa manao ny ataony fa mbola misy an'izay projet zay ho fivavahana tokana eran'izao tontolo izao dia izay bekony zalahy amin'izay avy eo ka zay le hoe tenen'ny Kristy hoe voalazaka amin'ny izy teny hoe ariany efitra ary izy ary izy ao amin'ny efitrano atsy izy le olona tokana amin'izay andehandeha rehefa avy eo dia anaraka azy ny olona rehetra ka ianao zataitra amin'izany ozy izy fa rehefa tonga Kristy zany tsy amintaniana hoe aiza zay ny teknika ambaran'i Jesosy raha Kristy tonga tsy misy olona milaza aminao hoe atsy izy fantatra ho azy izy rehefa tonga za amin'ny fahefany zany zay le hoe mampanjaka ny fahefany tompo zay zany mba zavatra toron'ny Kristy tanyremy raha mbola misy olona foana milaza aminao hoe tonga atsy Kristy mbola raha zokony be fa tsy izy fa i Kristy raha tonga tsisy tsy mahafantatra hoe tonga izy na ny olona tsy tia azy ary zay no afantaranao azy fa tonga tsy mila misignalina ny olona hoe tonga ao fa miomana ianao tsisy an'izany zay ny dikany andiny fito amby roapolo tahaka ny elatra avy anatsinanana ka hita nandrefina tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona tahaka ny tselatra misy afaka tsy mahita tselatra rehefa mitselatra ny andro misy afaka hoe za tsy nahita azo sa tsy azo le fanoharina ataon'i Jesosy raha vao mijery ianao dia tsy maintsy mitselatra tsy maintsy hitanao foana fa tsy azo afeniny zay zany ny zavatra ambaran'i Jesosy rehefa tonga izy amin'ny fotoana tongavana tsy mikonto intsony ny notion géographique fa tsy hoe korea hoe amin'ny hémisphère sud ihany ny mahita azy tahaka ny éclipse tsy ohatr'izay zay zany mba zavatra ambara zay faminaniana zay rehefa tonga Jesosy na aiza amin'ny globe na anaty tany ary anao anaty bancaire ny misy anao fantatrao fa tonga izy ka za mpitahory ny olona hoe tonga atsy ny takan'izany zany no afantaranao io zany mitenenin'i Jesosy zavatra fa tsy hoe hologramme ataon-jalahy ary dia aiza moa misy an'io ary rehefa tonga Kristy naiza misy anao dia miara mahita azy ary zay fahefany zay satria ny tany dia ohatr'izay tabidio fa ny notion géographique dia hypothèse efa niova impirimpiry ho anareo mpianatra fa nisy fotoana izy plany everan'ny olona amin'ny tany dia avao taty arina izy dia izy hitantsika hoe boribory izy elliptique ny forme sphérique sy hypothèse zany hypothèse io dia zay zany mahatonga le izy hoe mety io ary zay mahatonga rehefa tonga Kristy dia izy zany tsy maintsy hita
fa tsy tahaka ny masoandro zay mba amboniny masoandro azy ny masoandro misy toerina tsy mahita azy any amin'ny pôle nord sud rehefa mitongilana dia tsy mahita fa Jesosy Kristy rehefa tonga tsy misy tsy mahita azy na aiza ny misy ny olona zay no mba ambaran'ny Kristy satria mampitandrina izy amin'ny fiavian'ny Kristy tsy mila tadiavana na fantarina izy rehefa tonga ary zay no mahatonga ny Paoly apôstôly miteny hoe fahefana rehetra nge ao aminy ao izy ka tsy ampitahory ny olona ianao. Efesianina 2:1 mila sokafina ny masonareo izy ahitan'izany zavatra be deaibe ny tenenin'ny Paoly apôstôly ary mahagaga mihitsy ilazany azy hoe mba ho azonareo ary ty ry avy raha tokony angatahantsika mandrakariva. Efesianina 2:1 manomboka amin'ny 9:20 mba tokony hisokatra amin'izay ny masontsika ahita fa mamonjy ny olom-boafidy Andriamanitra ary mampitandrina amin'ny fiavian'ny Kristy ny fahefana rehetra ao aminy ao entiny amonjeny ianao. Manomboka amin'ny 9:20 ary mba hampahiratina ny mason'ny sainareo zay le mba misokafa amin'izay ny mason'ny sainareo izy hampahiratina ho Paoly apôstôly. Inona ny antony? Mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsoana ny areny voninahitry ny lovany ho an'ny olona masina. Nareo ingele olona masina ho Paoly mba ho fantatrareo ny zavatra omenanareo. 9:20 ary ny foaran'ny alehibe ny heriny ho antsika zay mino araka ny fikasana amin'ny herin'ny fahirizana. Aminazy io hery lehibe io izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny anganan'ny maty azy tamin'ny maty sy nampitoerana azy amin'ny tanana ankavanana an-danitra. Inavy fahefan'ny Kristy io manomboka amin'ny 1:20 fahefana ambony lavitra noho ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra sy ny hery sy ny fanjakana ary ny anarana rehetra zay tononona tsy amin'izao toenana zao ihany fa amin'ny fiainana ho avy atreo aloha le hoe anarana mba tsy ahivitsika. Isaky ny siansa na ny seha-pahalalana dia misy anarana malaza na amin'ny teolojia misy an'izany na amin'ny lafin'ny tantara misy an'izany na amin'ny lafin'ny filozofia misy an'izany fa ireny ozy izy tantara petraka fotsiny fa tsy anarana misy fahefana. Indray ohatra amin'ny teony tantara tamin'izay mbola nianatra dia tsy maintsy atao tsy anjery zany prolétariat des pays unissez-vous izy amin'ny tenan'izany Lénine tsy maintsy enarina hoe Karl Marx Engels de Lénine zay ny filaharana. Andriamanitra kely zany tamin'izany fotoana fa izay matadidiny na ravahan'ny firaisana sovietika tamin'ny taona firy moa iny ny déboulonnena tompoko ny sarin'ny Lénine rehetra eraky ny Russie raha mahatsiaro nareo narina tamin'ny poubelle ny sarin'ny Lénine. Izay le tenenin'ny Kristy hoe tandremo ety an-tany ihany fa ny anazy amin'ny fiainana ho avy mbola eo foana izy ny anaran'i Jesosy Kristy. Androany ianao olo malaza fa rapitso ianao dia efa asorony olona nalana daholy ny sarin'ny Lénine rehetra tamin'ny ravana ny firaisan'ny sovietika ho an'izay nahatsiaro ny tantara. Ary mbola ampino hoe nampanaiky ny zavatra rehetra ao ambamin'ny tongotro Kristy izy ka nanao Kristy olohany manapaka ny zavatra rehetra amin'ny fiangonana zay tena ny fahafenoany mameno ny zavatra rehetra ao amin'ny zao rehetra zao. Zay fahefan'ny Kristy zay tsy fantatra ny olona tsy mino azy oko kosa azava. Amin'ny olona sasany dia tsinitsinina izany, amin'ny tandrefana dia zavatra baratin zany fivavahana izany tsy ilaina izany. Fa io fahefan'Andriamanitra io amino ino ataony mahafantatra an'izany fa ny olona rehetra tsy malala hoe Andriamanitra mbola ambony ny zavatra rehetra eo ampelantanana io na zavatra materiel io na fanjakana na inona tsy fantatra ny olona tsotra izany. Kanefa tsy maintsy manaiky an'izany izy dia manao théorie hoe zany natao hoe tsy mbadiky ny tantara, zany natao hoe phénomènes sociaux, zay ny filazana zay ny anarana amin'ny siansa rehetra io phénomène naturel io zay atreo ihany ny fahalalany azy fa tsy malala hoe herin'Andriamanitra no ambony zany rehetra zany. Fa ianao kosa dia ampianarina zany fahefan'Andriamanitra zany mba hamonjeny ny olom-boafidiny misy tanjona ilay fahefana ary afantaranao fa tsy maintsy ho avy izany Kristy izany.
amen. manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ndriavana dia ndeha isika hifona eo anatrehan'Andriamanitra ka hiombona amin'izao vavaka fifonana izao, hivavaka isika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, Andriamanitra tia anay ianao, Andriamanitra milaza sy manambara ny sitraponao izay tianao hiainanay isan'andro isan'andro. Misaotra anao izay Tompo fa tamin'ity androany ity dia nambaranao taminay indray fa rehefa mampanjaka ny fahefanao ianao dia mamonjy ny olom-boafidinao. Izahay no olom-boafidinao, izahay lefa nantsonao sy navanao tao anatin'ny maro tonga olonao. Kanefa Andriamanitro manoloana izany fifidiananao, izany fiantsonao izany dia mahatsiaro izay fa tsy mendrika, mahatsiaro izay fa tsy niaino anao. Mandrakiriva tokoa Tompo rehefa misy ny loza sy zavatra miatra eo amin'ny fiainanay dia tsy tsaronay fa olona efa nofidinao zahay ka hanananao fahefana ary ianao no manavitra sy mamonjy anay. Fa ao anatin'ireny loza olana maro izay mandalo amin'ny fiainanay ireny dia miezaka mandrakariva izay amin'ny herin'ny tenanay mba hiala ao anatin'izany, kanefa tsy manan-kery ka tonga manome tsiny anao. Dia mifona aminao izay Andriamanitro, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Fa fantatray tamin'ity androany ity fa ay ianao dia mamonjy ny olona izay nofidinao, ka manomboka izao Andriamanitro sy amin'ny ho avy rehetra dia apetraka eo am-pelantananao ny fiainanay. Ianao mihitsy ny asa manan-kery sy hamonjy anay amin'ny karazana loza maro samihafa izay eo anatrehanay. Fa indrindra ihany koa Andriamanitro, ianao no hanafaka anay, ianao no hamonjy anay amin'ny fantorana sy ny zavatra mangeja anay eto anivon'ity zao tontolo zao izay misy anay ity. Fa hifona anay aminao Tompo ny amin'ny fiheveranay fa izahay dia manana hery afaka hanalanay ao anatin'ny fantorana sy ny zavatra mangeja anay. Koa tario ary izahay amin'izao sisa izao, ary ianao mihitsy no hiasa manan-kery eo amin'ny fiainanay. Ianao koa Andriamanitra ilay manambara sy milaza mampafantatra anay ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, ary dia mifona aminao tokoa izay fa manoloana ireny sitraponao ireny, dia mahatsiaro teny izay fa tsy mendrika ary nanao ratsy teo anatrehanao, satria teo amin'ny fiainanay dia nisy ireo noheverinay ho Mesia mihoatra anao, misy ireo noheverinay ho Jesosy Kristy kanefa sandoka ireny, dia lasa tokoa izay nanaraka ireny, nankatoa azy ireny ary nanadino anao Jesosy Kristy ilay tena marina. Nandeha tao anatin'ireny fampianarana maro samihafa izay miely fampianaran-diso ireny izahay. Mifona aminao izay Andriamanitro, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Fa amin'izao sisa izao kosa dia ny fanahy masina no angatainay mba hitarika anay, hampianatra anay ny marina rehetra mba azonay mandeha amin'ny fahamarinana. Fa eto koa izay Andriamanitro ny mifona aminao ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetra izay tsirairay avy ireto, samy efa nanota teo anatrehanao, na tamin'ny fiteny izany, na tamin'ny fanao izany, na tamin'izay nojerena
tamin'izay nosainina, tamin'izay nalehanay, tamin'izay natao ny tananay dia hifonanay tao anatrehanao Andriamanitro. Fa maro tsy tambo isaina ny fahotanay, ho dia mitalao zay Jesosy Tompo, mamelany elokay, mamindra fo aminay. Etiko izay Andriamanitra no mifona ho an'izao firenena izao. Ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaona nahazona ny fahaleovan-tena izahay. Kanefa Tompo dia hita taratra fa mbola misy ny fangejana ara-panahy, fangejana ara-tsaina izay manjaka eto amin'ny firenenay. Koa dia mitalao aminao zay ry ny Tompo Andriamanitra io. Ianao no hamela ny eloko ny firenenay, ny vahoaka malagasy rehetra, ny mpitondra isan-tsokajiny. Ianao Jesosy Tompo hamela ny eloko ny tsirairay avy, ary hitarika azy mba hiaina fiainana vaovao. Koa dia mianono vavakay. Fa indreto izay Andriamanitro mitalao eto anatrehanao, mifona aminao, mangataka famelan-keloka amin'ny alalan'izao vavaka mangina izay asandratra izao. Andriamanitro, hitambesara ny ota natao tokoa zahay, teody ao aminao, matoky izahay fa ho raisinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Hira 770 ny andininy, hira 770 ny andininy 7 sy 4. Hoanao izay nifona ny bebaka ny akeloka teo anatren'Andriamanitra, mitsangana indray ny teny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra antsika. Hoy ny Tompo amintsika manao hoe: ataoko ahoana ny fahafoyanao, honena ny foko, mafy loatra ny alahelo, tsy han'olo fo aho na handringana, fa Andriamanitra fa tsy olona, dia ny ray masina eo aminao
ka dia tsy ho avy amin'ny fahatezerana mirehitra aho. Hoy koa ny apôstôly masina manao hoe fa Kristy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavany. Ary ao aminy koa ianareo, rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara izay famonjenanareo. Koa ambara amin'ny finoana riavana noho izany fahasoavana sy famonjena izay efa vitan'i Kristy izany, fa voavela sy voafafa ny elokareo rehetra no ianarany masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Iraintsika ny voalahatra dia rahantsika n'Andriamanitra. Andesika iombona amin'izao vavaka fangatahana izao, ivavaka isika ravana. Andriamanitro, misaotra anao zahay fa omenao izao ora sy fotoana izao izay azonay mangataka aminao. Misaotra anao izay Andriamanitro fa fantatray ary miariary eo masonay tokoa ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny teninao izay manome toky anay indray fa mamonjy anay ianao ary mampitandrina ny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy ianao. Misaotra indrindra ary tompo tianay eo fa rehefa nandre izany teninao izay mirakitra ny sitraponao izany izahay dia misy fikasana vaovao indray, misy fikasana tsara ty anatinay atia ny hakatoa ny teninao, ny andeha araka ny sitraponao. Ary indrindra Andriamanitro feno toky tokoa izahay fa natoinona na manao ahoana ny abetsahan'ny olana sy ny loza izay manodidina anay dia manome toky anay ianao fa mamonjy anay, satria izahay tokoa ilay efa nofidinao, izahay ilay efa nantsonao. Ary ankehitriny tokoa Andriamanitro dia misaotra anao fa manoro lalana anay sy manazava ny sainay tokoa ianao mba azonay mampiorina tsara ny finoanay aminao Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Ianao lay efa nanolotra ny tenanao hamonjy anay, maty teo ambony azo fijaliana ary velona ho fahamonjena anay. Koa dia mitary anay Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakariva, azonay mampiorina tsara izany finoana izany, azonay mandeha araka ny sitraponao. Mivavaka aminao ary izay ankehitriny ho anay tsirairay avy reto izay vao avy nandray izany teninao izany Andriamanitra, mba tena ho tonga fiainana eo amin'ny fiainanay tokoa ny teninao, fa tsy ho mpiaino manadiny fotsiny ihany izahay, fa tena ho mpiaino mpakatoa ny teninao, ka dia ho tonga ampiorina ny finoanay izany teninao izany. Fa mivavaka aminao koa izay Andriamanitra ho anay tsirairay avy reto ny amin'ny fiainanay manokana izay fantatrao tsisy miafina aminao,
ianao Andriamanitra no hatanteraka ny sitraponao amin'ny fiainanay, manana izay etanay tsirairay avy izay tsisy miafiny eo anatrehanao ireny, ianao Andriamanitra no hatanteraka izany. Fantatrao izay mahasoa anay, fantatrao koa nefa Andriamanitra izay matery anay sy izay mampanahy anay, apetraka eo am-pelatananao ireny Andriamanitra, mba tena hovalianao, mba tena hanehoanao ny fahasoavanao. Fa eto koa izay Andriamanitra no misaotranao ny amin'ireo zanakay izay nanatanteraka ny fanadinana ka afaka soma tsara, isaoranay ianao ny fahasoavanao, isaoranay indrindra Andriamanitra no ny fitantananao sy nanomezanao fahasalamana, nanomezanao saina matsilo ireny zanakay ireny. Fa raha misy kosa ny tsy afaka, ianao Andriamanitra pahery, ianao Andriamanitra ampianatra azy sy hitarika azy amandrakariva mba hanana ny fifaliana sy fanantenana velona eo aminao Andriamanitra. Fa eto koa izay Andriamanitra no mivavaka ho an'ireo mpanomponao izay matsiaro ny fahoriana izay nidona teo aminy tamin'ny taona lasa toy izao. Ianao Andriamanitra no amerina indray ny fifaliany, ianao Andriamanitra no apody indray ny fiadanana ao anatiny izy ireo, ianao Andriamanitra no hanome ny fifaliana, ianao Andriamanitra no hitarika azy amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hanana ny fiononana tanteraka ary hiaina fiainam-baovao indray izy ireo amin'izao sisa izao. Fa eto koa ny vavahanay Tompo ho an'ireo izay nozoim-pahoriana, fantatrao tsisy miafina aminao izy ireny, ianao no hitsabo ny fo maratra, ianao no hanome ny fiadanana hampionona azy ireny satria ianao no tompony fampiononana. Ianao koa Andriamanitra no hitalaonay ho an'ireo izay marary rehetra, na any atokantrano any na izay tonga eto, ianao Andriamanitra no hanendry ny loharanon'aretina ka hampody indray ny fahasalamana izy ireo, ka dia ho voninahitry ny anaranao ny fiainany manontolo. Mivavaka aminao izay Andriamanitra ho an'izao fiangonanao izao, eto amin'izao fitaizam-panahy izay misy anay izao, ianao Andriamanitra ilay efa nampianatra, ianao Andriamanitra ilay efa nitahiry, ianao Andriamanitra ilay efa nikolokolo hatr'izay izao fitaizam-panahy izay misy anay izao, ianao Andriamanitra mbola hampanjaka izany herinao izany, hampanjaka izany fahefanao izany eto amin'izao fiangonana izay misy anay izao. Ao ireo mpanomponao, ao ireo efa nofidianao mba hitarika anay ao tanatin'izao fiangonana izao, fenoa ny fahasoavanao, fenoa ny herinao Andriamanitra, fenoa ny fahasalamana avy aminao, ary indrindra omeo ny fahasahiana avy aminao, azony mitory mandrakariva ny fahasoavanao sy ny fahamarinanao. Apetraka fenao am-pelatananao koa Andriamanitra ireo mpanomponao efa nofidianao, hitarika ato anatin'izao fiangonana izao, ianao Andriamanitra hampanjaka ny fahasoavanao. Fa mivavaka aminao koa izay ho an'ny firenena izay ao anatin'izao fankalazana izao, dia ianao Andriamanitra tokoa ny tena hanome fahafahana marina ao anay, amin'ny lafiny rehetra Andriamanitra dia tanterao aminay ny fahafahana tena izy avy aminao. Koa dia apetraka fenao am-pelatananao izay mety ho endrika fahasairanana, izay mety ho endrika tsy fahamarinana, ianao Andriamanitra no hampanjaka ny herinao, hamotipotika izay endrika na tsy fahamarinana rehetra eto anivon'ny firenena misy anay, izay mety ho endrika fahalovana eto amin'ny firenenay, dia manjaka Andriamanitra, ianao tokoa ilay mampanjaka ny fahefanao, ary raha ianao no miasa dia tsy misy mahasakana. Izany no hitalaonay, ianao mihitsy no hanjaka eto amin'ny firenena izay misy anay. Izany no vavaka asandratra iry Tompo tianay io, izay rehetra mahasoa anay, irinay ho tanterahinao araky ny habe nindra fosin'ny fitiavanao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay toy izany. Amen. Andesika ry havana hanambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka ny fanekam-pinoana larana fahefatra no handeha raha antsika manonona hoentsika manambara izany finoantsika izany. Raha antsika manonona izany manao hoe manambara ny finoantsika an'i Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jona mpanao batisa hoe: Indro ny zanakon'Andriamanitra izay manaisitra ny fahatanjaka tokoa izao. Sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe: Efa nahita ny Mesia izahay. Sy araka ny teny nataon'ny Natanaela hoe:
ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'izy. Sy araka ny teny nataony Samaritana hoe tena nay nandreny ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy zao tontolo zao. Sy araka ny teny nataony Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataony Tomasy hoe Tompo kosa sy Andriamanitra. Amen. Mipetraka ny hiomana amin'ny firaisana latabatra amin'ny tompontsika ry havana. Miomana miaraka amin'izay ihany koa ny namantsika izay mikasa noho ny fandaminan'ny fiangonana ho atokana ho anisan'ny mpandray fanasan'ny tompo amin'ny alahady ho avy izao. Andeha hitsangana isika mpandray fanasan'ny tompo rehetra miaraka amin'ireo vao atokana. Ny hira fahatelo amin'ny firana FFPM no raintsika ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Isika Jesosy misaotra anao zay amin'ny ity fotoana ity izay ahafahana indray miomana amin'ny firaisana latabatra aminao. Misaotra ny amin'izao fotoana izao izay mbola hitarihanao anay indray, ny fanainao masina izay nomenao hitarika ny olo-tsaina ho fiainanay ania no hitarika anay. Tonga anay hiaina ny teninao dia izay teny manamarina anay, manamarina ny famonjena sy ny fiainana izay omenao anay tsirairay avy amin'izany fiombonana sy firaisana latabatra aminao izany. Koa aoka Jesosy ianao no hiteny aminay tsirairay izay efa nofidianao na tsonao indray ankehitriny, na izay tonga eto na izay manaraka ny tokantrano ihany koa, dia samy ianao no hanomana anay. Amin'ny anaranao ihany koa no anaovanay ny vavaka. Amen. Genesisy 9 ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy 12. Genesisy 9 ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy 12. Isika rehetra no hiaraka maka izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa afaka 70 andro dia nivoanino any varavarankelin'ny samby fiara izay efa nataony, dia namoaka goaika anankiray izy ary niverimberina mandrapatapitry ny rano tamin'ny tany iny, dia namoaka voromailala anankiray izy izay teo amin'ny any izy. Izany na efa kely ny rano tambonin'ny tany na tsy, fa tsy hitan'ilay voromailala izay hipetrahan'ny faladiany, dia niverina tamin'ny Noa tao anatin'ny samby fiara izy, satria mbola nisy rano tao amin'ny tany rehetra. Ary Noa naniditra ny tanany ka nandraisy napiditra azy ao aminy tao anatin'ny samby fiara. Ary mbola niandry amin'ny fotoana koa izy, dia namoaka ilay voromailala tamin'ny samby fiara indray izy, dia niditra teo aminy ilay voromailala ho ny hariva ny andro, ary indro nisy ravon'oliva maitso teo am-bavany. Izany no nahafantarany Noa efa kely ny rano tambonin'ny tany. Ary mbola niandry amin'ny fotoana indray izy, dia namoaka ilay voromailala, ary tsy niverina teo amin'ny tsony iny. Amen. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana,
amen. Mazo toerana ianareo ry havana. Zao tantara eto amin'ny Genesis toko fahavalo zao ry havana dia mampatsiahy antsika ny amin'ny tantaran'ny Noa sy ireo ankohonany niaraka taminy tao anatin'ny sambo fiara. Matetika rehefa mijery an'ity tantara ity tsika dia izay mandrakariva ny ao an-tsaintsika hoe niverina ho maina indray ny tany, ary matetika dia mifantoka manokana amin'ny tantaran'ny Noa. Fa misy singa anankiray eo amin'ny tantara io izay tsy tena herehan'ny sain'ny olona loatra, kanefa zava-dehibe eo amin'ny soratra masina sy ny afatry ny tenin'Andriamanitra, ary entintsika rehetra miomana ho amin'ny firaisana latabatra amin'ny Tompo. Andeha averintsika vakina ny 1:12 amin'ny Genesis toko fahavalo teo. Amin'ny anaran'ny Tompo dia niditra teo amin'ilay voromailala no ny hariva ny andro, ary indro nisy ravina oliva maitso teo am-bavany. Izany no nahafantaran'ny Noa tany. Misy singa anankiroa eny anankiray, inona ilay biby ambara eo? Voromailala. Fa misy zavamaniry ambara ihany koa, inona ilay zavamaniry? Dia rehefa mijery tsika hoe rehefa misoratra masina, izy amin'ireo singa anankiroa ireny voaresaka kokoa? Voromailala. Fa tsy dia voaresaka mihitsy ry havana ilay ravina oliva maitso izay nentin'ilay voromailala. Kanefa zava-dehibe eo amin'ny soratra masina araka ny nambara teo, satria io ravina oliva maitso io no nahafantaranao araka ny ambara eto hoe efa niena ny rano. Izany hoe ny dikan'io na ny hevitra io zany dia izao hoe ny fisian'io ravina oliva maitso izay nentin'ilay voromailala io dia mariky ny famindram-pon'Andriamanitra io, satria ny rano izay nanenika ny tany rehetra dia anehoana ny fahatezeran'Andriamanitra no ny fahotan'ny olona tamin'ny andron'ny Noa. Izany no nandringanan'Andriamanitra ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny rano. Ka rehefa hoe hita hoe niena ny rano, miala ny rano dikan'izay dia maneho ny famindram-pon'Andriamanitra amin'ny taranaky ny olona rehetra tamin'ny alalan'ny Noa sy ny ankohonany moa zany. Izany hoe mariky ny famindram-pon'Andriamanitra io. Fa ankoatry ny mariky ny famindram-pon'Andriamanitra azy dia mariky ny fiadanan'Andriamanitra ihany koa io, satria rehefa niena ny rano, ny zavatra ao an-tsaina dia hitoy indray ny fiainana, misy indray ny fiainana, ary ny fiainana io no adika hoe fiadanana ao amin'ny soratra masina indrindra fa ny fanekena taloha. Mariky ny famindram-po, mariky ny fiadanana. Fa ny fahatelo, io ravina oliva maitso izay nentin'ilay voromailala io dia mariky ny fitahian'Andriamanitra ihany koa io, satria rehefa miteny hoe oliva ao amin'ny soratra masina dikan'izay sinona na famantarana ny fahavokarana eo amin'ny toerana sy ny firenena iray. Ary rehefa misy ny fahavokarana dia miaina amin'ny fitahian'Andriamanitra ny olona rehetra. Mariky ny fitahian'Andriamanitra ihany koa io. Reo anankitelo reo zany no aseho amin'ny alalan'io famantarana izay hitan'ny Noa io. Rehefa niverina ilay voromailala tamin'ny dian'ny fanondroany ka nitondra ravina oliva maitso, dia ravina oliva izay maneho ny famindram-pon'Andriamanitra ary mampanantena ny fiadanan'Andriamanitra, fa indrindraindrindra maneho ny fitahian'Andriamanitra indray. Dia rehefa tohizana ny tantara hoe nankaiza ary zany io ravina oliva maitso io tao aorianan'ny Genesis toko fahavalo, misy mahafantatra ve? Raha amin'ny baiboly malagasy tsy hitantsika izy ao fa ny teny grika izay ampiasainy eto ny teny grika hoe karfos, dia ampiasain'i Jesoa tamin'ny fampianarany sy ny toriteny izay nataony. Karfos izay entina ilazana an'io ravina oliva kely io, ary miverina io any amin'ny Lioka toko 9:1-7 sy ny 2:7. Andeha hamadika ny baibolitsika isika rehetra. Lioka toko 9:1-7 sy ny 2:7. Rehefa samy naniditsika rehetra dia iombonantsika ny famakiana izany amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe ary nahoana ianao no mijery ny sombokazo izay eo amin'ny mason'ny rahalahinao, nefa ny andro izay eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory. Ary ahoana ny ilazanao amin'ny rahalahinao hoe ry rahalahy, aoka hisoroko ny sombokazo eo amin'ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andro eo amin'ny masonao. Ry mpiatsara velatsy, hisory aloha ny andro eo amin'ny masonao, ary amin'izany dia ho hitanao tsara
ny anesorana ny sombikazo eo amin'ny masony rahalahinao. Ilay teny hoe ravina-oliva raha amin'ny teny grika, io teny io ihany ry havana no ampiasain'ny baiboly grika entina ilazana ilay sombikazo izay ambaran'i Jesosy eto. Inona no tiana tenenina amin'izany? Zany hoe ilay olona izay atao hoe tia miteny namany, ilay ambaran'i Jesosy eto amin'ny Luka 9, dia tadidio tsara ry havana fa ilay sombikazo izay ambaran'i Jesosy dia tsy inona akory fa mety ho mariky ny famindram-pon'Andriamanitra, mariky ny fiadanan'Andriamanitra, ary mariky ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray. Izay mahatonga an' Jesosy maneho an'io fampitandremana io. Tandremo sao dia niandry eo aminao indray no tsy afaka aho. Fa ilay sombikazo eo mason'ny rahalahinao raha ampifandraisana amin'ny tantara eo amin'ny Genesis 9, dia mety ho fanehoana ny famindram-pon'Andriamanitra eo amin'ny olona io. Mety ho mariky ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny olona izay teneninao io. Ka matetika isika rehefa sena mandinika ny fahotantsika dia tsy ny tenantsika aloha ny dinintsika voalohany fa izy ny hafa. Misy tantarana dekônina anankiray, vehivavy io dekônina io, mbola perinasa izy amin'izao ora sy fotoana izao eto Antananarivo. Rehefa voafidy ho dekônina izy dia misy toetrany tsy afaka teo aminy mihitsy, fa aminy rehefa miaona izy ka lehilahy ilay olona iaonany dia ataony elahy daholo. Ary na pastera ary misy taona tsy vitany mitandrina le fiteny andozy hoe bonjour la pastera fa rehefa manteny izy zay vao mitapina le vavany. Tena namolaka izy. Pastera tsy ny tsara azy, fa ny olona rehetra tao am-piangonana dia tena ny tsara azy hoe maditra iny, tena mbola manaraka azy ny ditrany zay fisaran'ny olona zany. Fa pastera nandinika foana. Dia nataon'ilay pastera hoe tena hitady fotoana anankiray hienoko an'ity rehefa mivavaka samirery izy. Satria rehefa mivavaka eto am-piangonana izy tsy hanao an'izay izy fa rehefa mivavaka izy rery dia zay no eritreretin'ny pastera zany. Nisy taona Alarobia ariva niazakazaka izy hoe tonga aloha pastera fa afaka miditra aloha amin'ny trano fisainana ve fa tena misy problème be. Eno izy pastera. Rehefa niditra izy dia nenony pastera ny vavaka nataony. Dia hozy izy rehefa mivavaka hoe hitan'lahy Jesosy tena misy problème be lesy aho izy tsy miafina milany ny olako. Zay zany ny vavaka nataony. Teo pastera nanomboka tonga saina. Rehefa nanontaniany pastera izy tao aorianan'io dia izao mivaly teniny hoe ny olona hozy izy rehefa mahafinaritra any hoe mahafinaritra amin'ny fiombonana sy ny fiarahana miasa ilay tena ambara dia elano akaikikaiky kokoa anehoako an'izany atao hoe fifankatiavana fiombonana amin'ny olona io zany. Teo pastera tsy ny tsara azy, ary raha tsy nanontany azy pastera dia lasa ny tsara azy tahaka ny olona rehetra ihany koa. Zany hoe ilay toetrany izay tsy afaka teo aminy zany dia tsy inona akory fa mariky ilay fahadiovam-po fitiavana tao anatiny, fa tsy araka ny tsaran'ny olona azy. Tovovavy anankiray ihany koa ankoatr'izay teo amin'ny tanàna anankiray, izay tena fantatry ny ray tanàna ny ditrany sy ny ataony hoe fidoroany zava-mahadomelona famonjena boaty. Ary ny hamantaran'ny olona azy rehefa mena be iny masony reraka ny tenany manontolo dia ozy ny olona hoe efa tandray iny tamin'ny alina. Fa niezaka ny fiangonana ny taiza azy. Rehefa nitezay ny fiangonana izy dia tena tonga mpandray fanasan'ny Tompo. Ary nisy taona taty aorindrina hitan'ny olona hoe tony verina indray ilay izy mena maso be, ilay izy reraka be. Ozy ny olona hoe niverina indray ny fanaony. Zay fa rehefa nanontaniana ka izy ka hiavy namonjy alim-bavaka dia reraka ny vatany mena be ny masony. Zay mahatonga le hoe tandremy sao dia le mariky ny fiadanana sy le fitahian'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray no mahamaika anao. Amaranako azy tany anaty bus nisy maromaro zay niaraka mipetraka ty aorindrina dia misy olona roa mirahavavy miresaka eo aloha eo. Dia ozy izy hoe lehilahy ozy izy rehefa misy kibo dia maditra izy zay. To dia zany jeren'le rehetrarehetra. Maditra izy zay. Fa mitandrema fa misy pastera misy kibo. Ary misy ny olona araka ilay ambaran'ilay irantsika hoe voky fitahiana izy dia zany no mahamisy kibo azy. Ka sao dia le mariky ilay fitahiana eo amin'ny olona anankiray no mahamaika antsika. Rehefa saina mandiny tenitsika
Zany ihany koa no entintsika rehetra miomana ao amin'ny firaisana latabatra amin'ny Tompo. Asain'Andriamanitra mandini-tenitsika araka ilay fampianaran'ny Paoly apôstôly tsy mety raha mihinana mifanahy tsy mendrika anareo. Mitaona antsika rehetra andini-tena. Tsy ny hafa ny doniana fa miainga amin'ny tenantsika aloha. Sao dia ilay mariky ny fitahiana, mariky ny famindrampo, mariky ny fiadanan'Andriamanitra eo amin'ny olona anankiray no mahamaika antsika fa ny andro eo masontsika tsy hitantsika, ny tsy finoana sy ny fahotantsika tsirairay avy tsy hitantsika tsirairay. Zany ihany koa ry havana no entintsika rehetra miomana amin'izao fotoana anio izao, hivavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny teninao, misaotra ny amin'ny fandinihan-tena izay nitarihanao anay tsirairay avy. Misaotra satria tsapanay fa betsaka ny fitahianao, mirotsaka aminay ny fiadananao sy ny famindramponao, ary zany no iaina ny fiangonanao ankehitriny. Taomizay rehetra mba tsy tsara ny hafa fa andinika isaintsaina ny amin'ny fifandraisanay manokana aminao Andriamanitra. Taomy ihany koa izay rehetra mba homendrika manoloana ny firaisana latabatra aminao. Ka raha io man'izay ny anatanteraka izany amin'ny alahady ho avy izao. Eo ihany koa ireo namanay izay notantananao, notahianao teo anivon'ny fiangonana ka miomana ao amin'ny fanokanana azy. Ianao Andriamanitra, ianao fanahy masina ny hiasa aminay tsirairay avy mba hahatonga anay ho amin'ny fifandraisana sy ny fihavanana aminao hatrany. Ka anao zava-dehibe ny famelan-keloka izay efa vitanao, ny famonjena izay efa vitanao tao amin'ny Kristy zanakao, satria izany no maneho ny famindramponao sy ny fitahianao ary ny fiadananao aminay tsirairay avy. Apetraka ifenao ampelantananao ary ny iainanay an'ity herinandro ity mba hahatonga anay ho voaharo mandrakariva amin'ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavakay. Amen. Aminareo rehetra izay eo amin'ny Kristy eny amin'ny fiadanana. Ry fanjakana ambonin'ny tany, mirao an'Andriamanitra, mankalazany Tompo, ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra, izay hatry ny fahagola. Indro mamoaka ny feony izy dia feo mahery. Ekeo an'Andriamanitra ny hery, ambonin'ny Israely ny voninahiny, ary ny heriny any amin'ny lanitra. Matahotra ianao, Andriamanitra, ao amin'ny fitoeranao masina. Andriamanitra ny Israely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana ny Andriamanitra. Salamo 7:20, andininy 2:30 ka hatramin'ny 5:30. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Ny fifanan'ny diakona sy ny loholona izay irahana amin'ireo diakona vaovao dia atao ny sabotsy 2 volana Jolay manomboka amin'ny 7 ora maraina eto am-piangonana. Ny répétition générale kosa dia atao ny sabotsy 7 volana Jolay amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora maraina iarahana ampitandrina. Aorian'io fotoana io kosa dia iarahana amin'ny braon'ny fiangonana miampy ny filohan'ny tarika 3. Ny fanokanana kosa dia atao ny alahady 17 volana Jolay. Ny alahady 7 volana Jolay, fitrotrona am-bavaka ny mpitandrina Rakotomanga Mikaela mianakavy. Koa ny rakitra faharoa amin'izany dia atolontsika ho azy ireo, koa dia manomana antsika rehetra ho amin'izany fotoana izany. Andray fitenenana ny brao sy ny komity ny 25. Sampana sekoly alahady. Antsoina hivory ny brao sy ny mpampianatra ny alahady 7 volana Jolay ho avy izao. Ny brao amin'ny 7 ora tsy diso, ny mpampianatra amin'ny 7 ora sasany. Tongava maro fa zava-dehibe no dinihana. Sampana mpanazava stily. Fisaorana. Misaotra an'Andriamanitra fa tanteraka ny asa sosialy izay nitanterahan'ny fiangonana niaraka tamin'ny sampatia ny sabotsy 5 volana Jolay volana Jona lasa teo. Misaotra antsika rehetra nafoya tamin'ny fanomezana. Misaotra antsika rehetra fa totosa ihany koa ny afim-pifaliana izay nataony
ny 5 ny volana Jona. Misaotra ny komiti-pivondronana, ny ray aman-dreny, mpiandraikitra, mpiazana ary isika fiangonana. Sampana fifoazana. Alahady faefatra anio misy ny asa sy fampaherezana orin'ny Fanompoam-pivavahana. Sampanasa AFF. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa totosa omaly 5 ny volana Jona ny hotelin'Jazakely izay nitanterahana teto amin'ny fiangonana, izay nizarana kobahaina ho an'ireo ankizy teto amin'ny fiangonana sy ny fokontany. Amin'ny 2 sy ny 7 ny volana Jolay ho avy kosa no anatanterahana ny tafika masina anatiny, koa manentana antsika fiangonana izay maniry anaovana izany tafika masina izany mba hanatona ny tompon'andraikitra ao amin'ny AFF na ihany koa ao amin'ny birao mpitandrina. Manantena ny fahavononantsika rehetra amin'izany. Rakim-pisaorana. Ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fitantanany ka nahadingana ny ankohonako ny herintaona izay nisy ny sedra mafy sy ny fitsapana enjana, dia manolotra ity fanatom-pisaorana ity ho an'ny pastera 3 mirahalahy sy ho an'ny fiangonana. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka amin'ny fikasany rahateo. Mangataka ny firana fanampiny laharana 7 raha azo atao. Misaorana Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra atao anatiko io misaora ny anarany masina. Misaotra ny Tompo fa afaka CPE. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana sekoly Alahady, mangataka vavaka. Rakim-pisaorana noho ny Fahefany zanako CPE. Izay indray ry afana voavoaray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa antry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay ho vonjena sy izay ho very. Miaraba antsika indray ry havana tratran'izao Alahady 20 Jona izao. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny tompo-pahavelomana izay omeny antsika tsirairay, ary miaraba antsika ihany koa tratry ny asaramanitra mivavaka mandrakarivotsika ho an'ny firenena sy ho an'ny folo alin-dahy izay manana ny tiandro ity koa ankalazaina amin'izao androany izao. Amin'ny anaran'ny komity 20 taona sy 15 taona no ijoroako eto ny fampatsahivana voalohany dia ny fiantsoana ny fivoariany filohan'ny sampana amin'ny 20 Jona ho avy izao amin'ny 5 eto am-piangonana. Izany no atao dia ahafahana mandrindra ny fikarakarana mahakasika ny sakafo izay raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana ny Alahady 10 Jolay manomboka amin'ny atoandro ao amin'ny SMS ho an'izay hisakafo eny toerana, ary ho afaka alaina eto am-piangonana ihany koa ho an'izay mikasa nitondra an'izany sakafo izany any tokantrano. Ny antso faharoa dia ny fiantsoana ho an'ny barao sy ny komity 20 sy 15 taona mba hivory ao aorianan'ny fiangonana ny Fanompoam-pivavahana ny Alahady 3 Jolay ho avy izao. Izany koa dia atao mba ho fandaminana ny asa ho tanterahana. Ny asa ny resantsika teo dia tsara ny manamarika ary isorana an'Andriamanitra ny fitantanany, ary isorana antsika tsirairay koa izay mpianakavy ny finoana, fa araka ny efa fantatsika dia ny 20 sy ny 15 taona dia mandray anjara amin'ny tsangambato fananganana trano ho an'ny mpitandrina. Ao anatin'izany fandraisana anjara izany dia tsara ho fantatritsika araka ny fomba fitenitsika malagasy moa hoe efa tafatsangana ny saina, izany hoe ny asa zany dia efa tonga ery amin'ny vovonana ery ambony ery. Izany tanteraka dia no fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrapony
Izany tanteraka dia noho ny ezaka sy ny fanomezan-tanana izay nataonareo, ka tsy hain'ny komity sy ny barao ny 20 sy 25 atao ny tsy hanolotra fisaorana, ny mpitandrina mivady, ny barao ny fiangonana, ny diakonina sy ny lolona sy ny tsirairay amintsika mianakavy, ny amin'izany dingan'asa efa vita zany. Ankehitriny miandry antsika amin'ny asa, miandry ny asa, ny mahakasika ny fanafona na ny tafo zany, mahakasika ny fanakatonana na ny varavarana zany, ary iroso tsikelikely koa amin'ny fanatanterahana ny loko. Dia entanina isika tsirairay arak'izay fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra antsika, ny fanometanana hatrany ny amin'ny fampandrosoana an'izany asa zany ho voninahitr'Andriamanitra. Ny amarana anazy dia ny fampatsehivana, fa araka ny voalaza teo ny asabotsy, ny alahady azafady indrindra, ny alahady 10 Jolay no anatanterahana ny sakafo lehibe amin'ity fankalazana ny 20 sy 25 taona ity. Izany dia ho tanterahana eny amin'ny semestre sonerana raha sitrapon'Andriamanitra. Misy araka ny efa voalaza ny tapakila karazany anankiroa, misy ny tapakila izay ahafahantsika miara-miombona, miara-misakafo amin'ny mpitandrina mianakavy eny toerana, ary misy koa ny tapakila izay ahafahantsika maka ny sakafo ety am-piangonana ihany ny atoandro, dia raha ohatra ka ny emporter moa zany ny filazantsika azy amin'ny tenim-bazaha, dia afaka alaintsika aty am-piangonana ao aoriana ny firavany Fanompoam-pivavahana. Mbola misy ny tapakila vitsivitsy maromaro izay ho hitantsika ao afara ao, fa ny fampatsehivana ao antsika tsirairay dia ny hoe raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny 3 Jolay ho avy izao dia antsoina ao anatin'io fivoriana io ny komity sy ny mpikambana rehetra ary ireo rehetra izay misahana ny fivarotana an'izany tapakila zany mba hamarana ny kaonty amin'ny alahady ho avy izao. Izay zany sy ny fanambarana sy ny filazam-baovao izay ambaran'ny komity 20 sy 25 izao maraina izao. Marary saramanitra sambatra ho anareo isam-batan'olona isa-tokantrano, ny voninahitra ho an'Andriamanitra, mivavaka mandraka rivotsika ho an'ny firenena. Misaotra tompoko. Misaotra ny komity ny 20 taona sy ny 12 taona isika, araka ny voalazanao dia ariarinarino raisitsika ny tapakila ho amin'izany sakafo izany. Fifaliana ho antsika ny mitotram-bavaka ny fanambadian'ny reto janantsika, raha zaka manantsoa tantely rivo manjato sy raha miaramarina kaliana fitiavana amin'ny asabotsy ho avy izao, raha ao zareo dia hitsangana. Atsy amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka anareo ny fiangonana. Saotra tompoko. Ny faculté de théologie zany manasa antsika amin'ny alalan'ny mpitandrina andrendrina herina sandratra, le pastera mizadra raha eto amintsika miandraikitra ny miarina manjakandrina dia hanao ny soutenance de mémoire zany. Soutenance de mémoire zany ny lohateny dia hoe fanaovana asa misiona amin'ireo kristianina mpamosavy ao amin'ny fokotany Ampara. Misy toerana anisan'ny be mpamosavy eto Madagasikara zany naovan'ny fikarohana. Raha amin'ny tany momba ny resaka famosaviana anao sy ny sisa dia manatona azy fa tena nikaroka momba an'io izy. Ka amin'ny lakamisy 7 Jolay amin'ny 9 ora maraina zany amin'ny Ambatonakanga amin'ny chapelle zany izany soutenance de mémoire zany dia manasa antsika rehetra. Ho antsika izay mbola anao tolo-tanana amin'ny fikarakarana momba an'izany dia efa afaka manatona azy sy pastera Tora zany rehefa mirava ny fiangonana. Mbola ho avy eo koa zany amin'ny daty ho an'ny pastera Tora fa mbola mandamina ny amin'ny départementa ao. Dia manasa antsika zany hanohana azy azo mirahalareo amin'izany fanohanana mpahabe maso ny mémoire zany sy ny famoahana azy ireo amin'ny faran'ny volana. Misy koa ny fanasan'ny pastera Tokoravo amin'ny 20 ny volana Jolay amin'ny Tsiron'ny Mandidy, dia manasa antsika koa izy fanokanana ho mpitandrina izany. Misy reto janantsika izay nanolo tena io matatapitra amin'ny Tompo, nandray ny antson'ny Tompo izy ireo.
manasa azy ireo hiakitra tiany loha no entina mbavaka rabe zarson iry manantsoa andriamparana Etiniel sy ralambomanina rova mirindra. Ivavaka isika. Misaoranao zay Andriamanitra amin'reto nanolo tena tsy niterena fa natsapany tenana izy te hiaina miaraka aminao Kristy andrainy no famandranao ambaran'ny famantarana hita maso ka ho isan'ny voaray isotro sy hinana amin'ny fanjakan'ny lanitra za amin'ny etaetan'izy ireo ka mba valio no Andriamanitra no manavoneo ara-batana ara-tsaira-panahy ho amin'izany fanosanany fanokarana ositra masina ho azy ireo izany da iko ny fianakaviana ny fiangonana mba hisy fiantraikana amin'izany rehetra amin'ny toerana rehetra alendreo izany mahampanefana samy tompo izany ary ianao efa nanomana anay teo amin'izany no mbola hiaraka aminay amin'izany andro lehibe amin'ny fiainan'izy ireo izany ny aminaran'i Kristy le velona sy manjaka miaraka anao amin'ny fanamasina amin'ny taona rehetra mandrakizay amen. Mahazo toerana nareo dia mivavaka ho azy ireo tsika manao rojo-mbavaka amin'ny 8 ka hatramin'ny 7 nelanelany eo amin'ny hariva dia ny maraina nelanelany amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 mitondra mbavaka azy ireo isika. Ny mpitandrina menakavy dia misaotra ny bureau ny fiangonana ny amin'ny fanampiana amin'izy ireo amin'ny fidianana solomaso amin'ny ramatoa sy ny ankizy izay amin'ny lafiny ara-pahasalamana izany. Ny fiara-miasa dia teo amin'ny tompo mandrakariva dia isany ny saoran'Andriamanitra ny amin'izany. Iroso amin'ny rakitra isika ero antokopira ekonira nangatah amin'ireo avatsika.